La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nicaltao en vidiny mirary. Vous présente Nivava. Totoandro antany antsiranana ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy teto Madagasikara izay nitarihany vadiny filoha am-pirenena Mialy Rajoelina niaraka tamin'ireo fikambanam-behivavy maro samihafa niavaka ny fankalazana tamin'ity taona ity noho ny valinaretina Covid-19. 5% amin'ny titrana tany ihany no misoratra amin'ny vehivavy eto Madagasikara araka ny tazana avoaka ny Direction Générale des Services Fonciers. Araka io taio vitsiny vehivavy mahazo amin'ny lafin'ny fanaovana-tany. Amin'ny ity herinandro ity ny andaony toeram-piasany etsy Ambohila ny filohan'ny HCC sy ireo mpikambana miaraka amin'ny izay navita ny fotoam-piasana 7 taona ary notendren'ny filotelo Rajaonary Mapianina. Nitrangana fanafiana amin'ny tapidina tao Antsirabe ny farany herinandro teo. Jola 4 mirongo basy antsy no niditra ankeriny tao amina banky iray tany an-toerana ary lasan'izy ireo tamin'izany ny vola amin'ny tetina 700 tapitrisa ariary. Maresaka iraisam-pirenena Androany any Minneapolis no anao ny fitsarana ilay polisy amerikana namonina faty an'ilay amerikana mainty hoditra George Floyd ny 20 Mey 2022. Atahorana mety isin'ny korotana mandritry ny fiandrasana ny valin'ny fitsarana hoy ireo tompon'anahitra. Ny adeteny revatra. Filahatra tompoko lasy tompoko vavy miaraba ihany koa an'ireo vehivavy rehetra tratran'izao valomartsa izao. Nanombotsika ny vaovao dia totosa androany tany Antsiranana ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy teto Madagasikara. Izay nitarihany vadiny filoha am-pirenena Mialy Rajoelina niaraka tamin'ireo fikambanam-behivavy maro samihafa niavaka ny fankalazana tamin'ity taona ity noho ny Covid-19. Abraham Randriamanana. Valomartsa ankalazaina androany andro maneran-tany ho an'ny vehivavy ho an'ny teto Madagasikara tany Antsiranana no nentina nanamariana izany izay nitarihany vadiny filoha am-pirenena nankahery ireo vehivavy manerina nosy ny vadiny filoha am-pirenena nandritra ny lahateny nataony navotra nandritra izany ny andraikitra sahan'ny vehivavy manoloana ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny ady atao amin'ny herisetra-pahazon'ny vehivavy ny fahaleovantena ny vehivavy amin'ny alalan'ny fanajana ny zony ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Maro ireo sehatra mila arovana. Isan'ireny ny fanampitoehana ny tontolo iainana. Isan-taona dia amin'ny hektara maro ny zavaboary miaringana noho ny doron-tanety sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ala. Ny firotsahantsika vehivavy an-tsehatra dia antoky ny fahombiazan'ny tokantrano iray, ny orinasa iray ary ny firenena iray. Ny vehivavy dia manana ny fahaiza-manao sy ny enti-manana rehetra mba hampahomby sy hampirindra izany. Mireharea mahita anareo, fa indrindra mahita antsika mandray andraikitra ihany ampitso. Ny firariko dia tahaka ireo azo namboletsika ity andro ity, hitondra ho antsika vehivavy, ho an'ny zanatsika, ho an'ny firenetsika, ny tsimoky ny fanantenana amin'ny hoavy mamiratra ao anatin'ny tontolo anjakan'ny fitoviana. Aoka tsy ho adinitsika vehivavy, fa isika no tompon'ny tenatsika, manana zo anapaka sy safidy izay everitsika fa mety amin'ny vatantsika. Arak'izany, nanantanteraka famboleka-azy tao amin'ny kaominina ambanivohitra Sakaramy ao Antsiranana faharoa omaly ny vadiny filoha am-pirenena sy ireo vehivavy mpikambana eo anivon'ny governemanta ary ireo fikambanam-behivavy samihafa tany an-toerana. Tsy aivina. Isam-paritra nentina nankalazana ny fetin'ny vehivavy teto Madagasikara tamin'ity taona ity, vokatry ny fisian'ny valinaretina Covid-19. Mitana ny anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny vehivavy saingy samy manana ny rafim-pitsinjarana andraikitra ny isam-paritra ny antedin'izay. Resahana trano ny zon'ny vehivavy indrindra rehefa valomartsa tahaka izao
Vehivavy izay efa nananjohatra izay teo amin'ny fiarahamonina malagasy raha ny faneho-kevitra ity mpampianatra mpikarika no sady mpitiambana eo anivon'ny akademia malagasy ity. Manana ny izony ny vehivavy saingy misy ny fitsinjarana asa atao izay mety samihafa miankina amin'ny faritra tsirairay. Raha ny tantara aloha hahita amin'ny angano sy amin'ny tantara dia azo lazaina fa nanana ny maizy azy ny vehivavy. Fa ny mpanjaka teto azy ny Tatimerina dia ry Rangita sy Rafoy any amin'ny faritra any koa Reine Betiny any amin'ny Betsimisara. Reny zany manambara fa nanana ny toerany ary efa mpanjaka mihitsy ny vehivavy tany am-piandohana tany. Kanefa koa ny fiainana ankapobeny dia tohatra ny ho ambany tokoa ny vehivavy any amin'ny faritra sasany zany any amin'ny Antemoro araka ny bokin'ny Rombaka, Philippe Rombaka zany dia tena manompo mihitsy ny vehivavy na eo amin'ny raharaha zany ny amin'ny sakafo zany azo lazaina hoe aorinan'ny lehilahy azy vao misakafo na ny sisany ary manarakaraka zany any amin'ny faritra any ihany koa zany zao raha ohatra ka teraka ny zaza karaha vehivavy dia miteniny hoe vavy raha nandry fa raha lehilahy dia hobiana kokoa zany zay. Isany ahitana taratra izay fitsinjarana samihafa eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izay ihany koa ny any amin'ny faritra hafa. Fa raha jerenao ny vehivavy rehetrarehetra amin'ny Grand Sud-Est dia any amin'ny 5 isan-jato ihany no mba mandray anjara amin'izany fitantanana ny raharaham-pirenena zany. Misy sakana ohatrany tsy azo anay mihontra ao amin'ny fiarahamoninao satria ny vehivavy zany tsy omena ndraikitra feno amin'ny fitantanana ny fiarahamonina. Raha ohatra mipetraka fotsiny ianao amin'ny antsoina hoe trano be dia ny lehilahy ery atsinanana fa izay vehivavy aty andrefana. Na te ohatra izay dia voapepiny ny fomba mampanao iny dia ohatrany hoe mipiripirina zany ankizy mandeha any am-pianarana ny 20% niny fotsiny ny ankizy vavy. Izay dia maro amin'iny no miala andahara no vokatsindrina no ny antony hoe raha misy lahy sy vavy zao samy tokony ampianarana nefa tsy manam-bola dia ny ankizy lahy no omena vahany kokoa. Na eo azy izay fomba samihafa isam-paritra izay tsy midika ho fanambanina ny vehivavy ho hiatran'ny fanazavana. Manana ny hajan'ny vehivavy eo amin'ny malagasy, porofin'izany ireo fomba fiteny maro samihafa. Raha miteny malagasy ny jerena dia hita mihitsy ny fiamboniny vehivavy raha mita amin'ny lehilahy. Fa ny tena hoe tompoko lahy sy tompoko vavy dia manaja ny vehivavy zany. Fa tsy ny hoe tompoko vavy sy tompoko lahy moa tsy mesdames zay messieurs dia iny no alaitsika tahaka. Ray aman-dreny ny fiteny fa tsy reny aman-dray. Zaza amam-behivavy fa tsy vehivavy aman-jaza. Akoho amam-borona zany hoe ny lehibe kokoa ny tenenina aoriana zany. Ka ny dikan'izany zany zao zany takan'izany zao dia ny tompoko lahy sy tompoko vavy fanajana ny vehivavy zany. Zero tsara ny amin'ny teny hoe le tovina mi zany rehefa miaraka ny lehilahy ny zanaka sy ny ray aman-dreny dia izy mianaka. Ny zafikely sy ny raibe sy renibe dia hoe izy miafy. Dia reny zany miampanga ny fiambonin'ny vehivavy raha mita amin'ny lehilahy raha avy amin'ny teniny jerena. Raha ny hita miamahazo vahana hatrany manaraka ny rivo-pampandrosoana maneran-tany i Madagasikara eo amin'ny fitofinjo amin'ny mahalahy sy mahavavy. Maro ireo vehivavy malagasy no manana diplôma, mahavita fianarana lavitra sy mitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Ezahana ho tafiditra amin'ny laharana faharoa na fahatelo aorianan'ny zanaka ny vady vehivavy raha toka laharana fahavalo no misy azy araka ny lalàna amin'izao fotoana izao. Antony molavolana tolo-dalàna izay atolotra ny anteny meram-pirenena ka hodinihana mandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany ny volana misy ho avy izao ka itao Andriatsilavo. Amin'ny ankapobeny mitovy ny zon'ny vehivavy raha mita amin'ny zon'ny lehilahy. Misy ihany anefa ny fahasamihafana misongadina raha ny eto Madagasikara manokana. Ny aran'ny fanavakavahana ny vehivavy teo amin'ny sehatry ny asa, ny fombafomba isan-karazany, ny famindana ny fizakana ny zoam-pirenena makany amin'ny zanany ary ny fandovana. Ho an'ny ity farany, mandova ny atsasaky ny faranan'ny mpivady ny vehivavy raha mady vady ka mananjanaka. Raha tsy niteraka izy roa, ny avan'ny lahy no mandova alohan'ilay vadiny, ka any amin'ny laharana fahavalo no misy ny vady, raha tsy nisy fanarahana vita talohan'ny nahafatesan'ilay rangahy. Ho fanitsiny io laharana misy ny vehivavy io, misy ny volavolan-dalàna izay natolotra ny solombavam-bahoaka voafity tao amin'ny boriboritany faharoa ka atolotra eny amin'ny anteny meram-pirenena mandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany ny volana May ho avy izao. Efa eo amin'ny mpikarakarana izany izay dia amin'ny session ordinaire
mois de mai no manomboka zany amin'izay firosoana fandrosoana an'izay tolo-dalàna izay. Ny vehivavy dia tokony hanana ny toerana, ny mpivady ihany koa dia miaraka amin'ny zanany zany tokony ao anatina tokantrano anakay tokony sitraka an'izay mamy izay tokantrano izay. Ka zay no mahatonga anay zany nanolotra an'izay hanolotra an'izay lalàna izay. Tahaka izao raha ivona amin'ny ankapobeny ny filaharana araka ny lalàna manan-kery eto amintsika. Voalohany ny zanaka, faharoa ny zafikely, fahatelo ny ray aman-dreny, fahaefatra ny mpiray tam-po, fahadimy ny zanaky ny mpiray tam-po, fahaenina ny mpiray tam-po amin'ny ray aman-dreny, fahafito ny zanaky ny mpiray tam-po amin'ny ray aman-dreny, ary eo amin'ny laharana fahavalo ny vady, laharana fahasivy kosa ny fanjakana. Izana ho any amin'ny laharana faharoa na fahatelo no ametrana ny vady raha ny fanazavana hatrany. Ny antony nanaovana an'io tolo-dalàna io dia somary anitsiana kely na anovana an'ilay lalàna efa misy hoe raha misy ny mpivady dia raha misy ny fisarahana zany dia lasa ao amin'ny laharana fahavalo ilay vady. Zany hoe rehefa ny zanaka aloha dia mbola ny ray aman-dreny, ny ray tam-po amin'ny vady sy ny sisa dia any amin'ny laharana fahavalo ny vady kanefa ny arina izy mivady izay fananana izay. Ka noho izany zany dia mieritreritra hoe farafa ratsiny tokony amin'ny ao aorian'ny zanaka zany izay mpivady izay ny ray amin'izy mivady. Isan'ny nankalaza tamin'ny fomba manetriketrika ny andron'ny vehivavy ihany koa ny teo amin'ny boriboritany faharoa androany ka ny teny filamatra vehivavy mandray andraikitra antoky ny fampandrosoana iarahan'ny rehetra mankalaza no nampiasaina. 10 isanjato amin'ny titrana tany ihany no misoratra amin'ny vehivavy eto Madagasikara araka ny tazana avoakan'ny Direction Générale des Services Fonciers araka io vitsy ny vehivavy mahazo amin'ny lafiny fananantany miantarandriana io. Araka ny antotanisana avoakan'ny DGSF na ny Direction Générale des Services Fonciers 10 isanjato amin'ny titrana tany ihany no misoratra amin'ny vehivavy raha toka 2 amin'ny 10 isanjaton'izany misoratra amin'ny lehilahy. Raika amin'ny 20 isanjato ihany koa ny karatany misoratra amin'ny vehivavy ho an'ny parcelle na ny ampahantany mpivady. 2 amin'ny 20 isanjato misoratra amin'ny vadiny avokoa. 20 isanjato ihany no misoratra amin'ny vehivavy ary 1 isanjato misoratra amin'izy roa mpivady. Araka io vitsy ireo vehivavy misitraka ny zo amin'ny fananantany, maro ny anton'izay. Hoe na ny vehivavy na ny lehilahy dia afaka mangataka ny tany, afaka misitraka ny tany eto Madagasikara. Kanefa kosa ny fomba ndrazana, ny fomba manerana ny nosy dia tsy mitovy. Ao izay mbola mametraka ny lova tsy mifindra dia ao ihany koa mametraka ny tsy fafahan'ny vehivavy mandova. Raha ny lalàna misy moa zany dia nisy lalàna tamin'ny 7 tsipika 3 raha tsy diso izay mbola mametraka zany ny fahafahan'ny vehivavy manakalo ny zony ara-pandovana amin'ny alalan'ny vola zany. Fa ny tany sy ny fananana izay lova dia raisy ny lehilahy izay mpiara-mandova aminy fa ny vehivavy kosa dia azo atao manolo ny zoany amin'ny alalan'ny manao fanakalozana moa zany ara-bola an'izay zoan'izay zany. Zay zany mbola mametraka olona satria manina mora ny vehivavy ihany no mbola asiana zay fa tokony mitovy eo amin'ny fandovana zany ny lehilahy sy ny vehivavy. Amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy zao, nisy ny famelabelaran-kevitra narainy ady-hevitra momba izay sehatry ny fananantany izay. Ireo hevitra tamin'izany ny hoe vehivavy misitraka ny zo fananantany antoky ny fampandrosoana. Araka io, misy ny ahafahana mampitombo ny fisitrahan'ny vehivavy ny zony. Politique foncière moa zany dia tako hoe mampirisika zany ny fampananantany ny olona rehetrarehetra zany. Dia ny zavatra atao zany manao ny titre fourbe-tsika, manao ihany koa ny karatany fourbe. Zay zany no ahafahany ny tsirairay zany sitraka ary mamahany tsy fitovizany. Maro no nandray anjara tamin'ity famelabelaran-kevitra naraina ady-hevitra ny toto-saina androany teny amin'ny Saint-Ela-tany Menty. Ankoatra ny teo anivon'ny fananantany
nandray anjara tamin'izany ihany koa ireo solotena avy amin'ny tetikasa ProFR teo anivon'ny GIZ, solotena ny commune samihafa, filohan'ny fédération ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara, ny teo anivon'ny université Antananarivo sy ny maro hafa. Andray vahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity amin'izao fankalazana ny andron'ny valomartsa izao. Tsy izany vahintsika fa ny olon'ny Madagasikara raha ny Irina Sidonie ary mirahalaza ny mandray vahiny amin'ity androany ity miaraka amin'ny Yves Richard ny tenako ary omeko azy avy hatrany ny fitenena. Fanontaniana avy hatrany no anomboako azy isan'ireo vehivavy roa mandrafitra ny olona Etsanosikely ianao tao aoriana ny indreny filohan'ny Repoblika Andrandriamana tena soa mbola tiana lando isan'ny olona ihany koa mialohan'ny hidirantsika anatiny votoatiny manao ahoana ny fahitanao ny fampanajana ny vizony vehivavy eto Madagasikara. Misaotra anareo mirahalahy izay nagneky nandray anay ato amin'ny plateau-ny Cool TV. Alohan'ny amaliako ny fanontaniana dia resako ankafaliana lehibe ny arabako ny vehivavy rehetra magneran-tany, indrindra ny vehivavy eto Madagasikara, tratra ny valomarsa izay andro araiky manatantara, andro araiky izay tsy lefy ampon'ny vehivavy rehetrarehetra ny valomarsa ka takatra ny valomarsa sisika androany dia miarahaba anareo jiaby ary bonne fête dolidoly. Manahoana ny makasika an'izay fahitanao ny fampanajana ny zony vehivavy izay eto Madagasikara? Ny zony ny vehivavy. Zaho zany mahita fa mbola tsy tafipetraka amin'ny tokony ho izy ny fampanajana ny zony vehivavy eto Madagasikara. Lazaina ombeny hoe mitovy zony ny lahy sy ny vavy, miralenta ny lahy sy ny vavy, nefa mbola hita amin'ny sehatra rehetra ny fanilikilihana ny vehivavy sy indraindray koa zany misy fanaovana ny fitaovana ny vehivavy. Raha tsy ilaza zaho eo amin'ny sehatry ny asa, indrindra fa ireny sehatry ny asa tsy miankina, tsy mitovy ny fampikaramana ny lehilahy sy ny fampikaramana ny vehivavy. Matetika ny vehivavy no ambanimbany karama tsy toy izay ny lehilahy. Eo koa zany amin'ny ara-drazana koa na dia misy vavy antitra aza eo dia matetika zany ny lehilahy na dia mbola eritreretina hoe tanora eritrerina dia ny lehilahy no ampandraisana fitenenina no ampitondraina ny raha rehetrarehetra ara-drazana. Amin'ny fomba mampanaontsika koa zany maro dia maro ny fomba zay mbola magniliky mametraka ny vehivavy aorian'ny lehilahy. Raha tsy ilaza zaho fa misy faritra maro amintsika Madagasikara eto misy fomba andrazana hoe rehefa misakafo dia ny lehilahy aloha no mena sakafo zay vehivavy no manaraka. Dia amin'ny adihevitra koa zany matetika ny vehivavy dia ailikilika ihany rehefa misy adihevitra na ara-piarahamonina io na ara-drazana fa saika ny lehilahy irery ihany zany no ampandraisana anjara amin'ny adihevitra ka za no miteny eto mbola tsy tafapetraka amin'ny tokony ho izy ny fametrahana hoe miralenta ny lehilahy sy ny vehivavy eto Madagasikara. Raha izay ny makasika ny fampanajana ny zony vehivavy izay tsy maintsy resahana matetika rehefa misy adihevitra salan'izao mandritra ny andro ny valomartsa toy ny androany. Manahoana kosa ny fahitanao ny fandraisana anjara ny vehivavy ao anatin'ny sehatra politika ianao ihany teo izay isan'ny mpisehatra ao anatin'izay? Sehatra politika eto Madagasikara tegna vitsy anisa tokoa ny vehivavy izay agnatin'ny sehatra politika. Raha tsy ilaza ny tegnako hoe raha olombo afidy ny teneny koa ao amin'ny Assemblée nationale zany amin'ireo député raha raiky amin'ny 50% ny isan'ny député eo amin'ny 720 ny vehivavy. Raha ny ao amin'ny Sénat 20 no fidina raiky ny vehivavy, 20 ny isanay jiaby zao satria ny ampy enina ny tendrena dia na zay ny tendrena azy mbola anankiray ihany ny vehivavy. Tsy ilaza tsony zaho eo amin'ny resaka communal fa raha misy commune andrivony eto Madagasikara zara raha hoisy 50 ny vehivavy ben'ny tanàna magnerana Madagasikara. Ka tegna tsy mipetraka tokoa ny miralenta raha amin'ny resaka politika eto Madagasikara. Io moa zany maromaro ny antony zay mety mahatonga an'izany. Voalohany zany eo ataoko hoe le fanilihana ny vehivavy. Mbola maro zany ny olona zay mametraka fa hoe tsy tokony ho entina vehivavy. Mbola maro koa zany ny vehivavy zay tsy sahy mirotsaka amin'izay sehatra politika zay nohony le tahotra. Mieritreritra hoe ka zay vehivavy aneka dia eritreretindreo fa tsy tokony hitondra dia le resaka mandeha andavanandro regny zany no mahatonga le vehivavy maro zay tsy sahy mandray andraikitra resaka politika. Eo koa zany le ataontsika hoe tsy fahalalagna. Satria le tsy fahalalagna teneniko eto zany hoe
ohatra ny zatra zany ny le fomba fahita hatrizay hoe ny lehilahy reriany no hita maro anisa eo amin'ny sehatra politika dia mieritreritra zegny le vehivavy fa hoe anjaranjareo lehilahy ne io politika fa tsy anjaram-behivavy ka zay zany mahatonga ny vehivavy maro zay tsy saha mandray andraikitra eo any tsy fahalalagna eo ny tahatra eo koa zany ny fagnilihagna ny vehivavy mbola mametraka nefa hoe tsy tokony hiditra amin'izay sehatra politika zay. Vehivavy mizaka tiana sy miaron-dohana tontolo iainana mirindra ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy izay no isan'ny lohahevitra entina ankalazana ny andro ny valomartsa amin'ity anio ity. Inona ny afatra tsipinao an'ny vehivavy ao anatin'izay lohahevitra zay? Ny lohahevitra araka ny vakiana tao hoe vehivavy mizaka tena sy miaron-doha agnatin'ny tontolo iainana mirindra ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Raha izay lohahevitra zay dia misy teny anankiroa zay tegna ataoko hoe manintona anahy ao agnatiny ao dia le resaka hoe mizaka tena sy ny miaron-doha. Ny mizaka tena dia azo adika hoe mahaleo tegna, azo adika hoe mahavelon-tegna. Ny miaron-doha azo eritreretigny hoe zavatra anankiray zay tsy miankin-doha amin'izanizana amin'inon'inona. Ny zavatra miankin-doha dia zavatra tsy afaka mijoro mahitsy fa tsy maintsy ilagna fitaovagna na olona no iankinana zay vao izy afaka mijoro na afaka mivelona. Ka eto zany napetraka zao lohahevitra zao hoe vehivavy mizaka tena sy miaron-doha anatin'ny tontolo iainana mirindra ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Za zany magnentagna atsika viavy jiaby. Ny fahaleovantegna antsika viavy, ny ataontsika hoe raha mahavita tsy miankin-doha amin'ny nizaniza atsika viavy dia zay vao mety ho isy fampandrosoana eto Madagasikara. Ny antony mahatonga zaho miteny an'izany amin'ny taonjato iainantsika zao io ny 65% zany hoe 5% ny olombelona ambony tany dia vehivavy, ny 30% isan-jato no lehilahy. Ahoana no azo eritreretigny na iray minitra monja hoe raha zahay 50% vehivavy no hiankin-doha aminareo lehilahy 30%? Tsisy zavatra ho mety eto, tsy anjary eto. Ka za dia mitaona antsika vehivavy andao tsika hiezaka haleo tegna, andao tsika hiezaka hizaka tegna, andao tsika hiezaka tsy hiankin-doha ireriany amin'ny lehilahy fa mba ho sahy andray andraikitra amin'ny sehatra rehetrarehetra, na amin'ny sehatra politika io, na amin'ny sehatra fianara, na eo amin'ny sehatra ara-piarahamonina na ara-drazana, fa indrindrandrindra amin'ny sehatra fitandana. Na dia mavesatra aza ny karazana fanentanana no entinao ho an'ny vehivavy indrindra manaraka amin'ny fandaharana amin'ity androany ity. Inona ny karazana teny fohy farany angamba ny mialoha ny isa rahantsika hoentinao andreo mpanaraka ny fandaharana indrindra ny ho an'ireo vehivavy izay mijery ny fandaharana amin'izao andro ny valomaritra zao? Ya, averiko ndraiky hoe aoka tsika ny handray an'izay ara-feno amin'ny resaka fitandanana na ara-politika io na amin'ny fitandanana ny fiainana tsika jiaby andavanandro. Satria ny vehivavy dia manana fomba mampanao, manana fahaizana manao manokana izy amin'izay resaka fitandanana zay. Raha tsy resaka fotsiny za hoe ohatra kely fohy teneniko ome vola 2 alina ariary moa ny lehilahy sy ny vehivavy dia sy avy mandeha miantsena moa. Ny vehivavy mety mahazo karazan-tsakafo isan-karazany mahavelona agnatin'ny 2 andro na 2 andro, fa ny lehilahy dia tsy mahazo afa-tsy anankiray monja amin'igny vola 2 alina igny. Midika zany fa ny vehivavy dia mahay mitantana. Ka ny amaranako ny koragna heto aoka tsika vehivavy sa hijoro ary hiasa mafy fa zay zo takintsika isan'andro san'andro iny dia namegna atsika ne, fa kosa anjarantsika jiaby tsiraikaraiky no mitandro, anjarantsika tsiraikaraiky no miady mba hanjakany zay zo zegny amin'ny fiainana antsika jiaby viavy amin'ny fiainana andavanandro. Ny lehilahy mialatsiny aminareo lehilahy fa rehefa viavy mahavelon-tegna, rehefa viavy mahavita mizaka tegna tsy miankin-doha dia
fatram-pagnaja regny vehivavy regny lehilahy fa raha anao miankin-doha aminjare sanandro sanandro mitavandra zare zay mampiditra vary agnatin'ny vavanao dia tsy voahaja anao dia eo anao imenimenina tsy voahaja ny zoko tsy voapetraka ny zo mahavehivavy anahy ndao hiasa ndao hamelon-tegna fa voahaja le zo feny dia feny ny fanazavana mahakasika izay mavesatra ihany koa ny afatra na tsipy indrindra ho an'ny vehivavy manaraka n'ity fandaran'ity amin'izao andro ny valomaritra zao ankasitrany ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao zay mahakasika nidy fa lafo mavao hafa kosa indray dia orinasa ray mpamokatra menaka fihinanana automasina no arahantsika anatin'ity fianadadina manaraka ity mihoatra ny filanana sahaza ny famokarana menaka fihinanana eto Madagasikara raha nambarany tale généralny huilerie industrielle de Tamatave fanadina iray alina litatra latsaka kely isan'andro ny fatrany menaka fihinana efa voahodina mivoaka eto amin'ity toerana ity orinasa mpamokatra menaka fihinana ao Androranga ny ta na ny huilerie industrielle de Tamatave mahasahana ny tsena rehetra manerana ny nosy ary mihoatra ny filan'ireo mpanjifa ny famokarana menaka avy amin'ity orinasa ity raha ny nambara ny tompona andraikitra tsisy ny ataontsika hoe pénuriana menaka ny antony dia zao hoe amin'izao fotoana ifampiresantsika eto zao dia manana stockna menaka eo amin'ny 23 millions de litres ny société hita manokana ary tamin'ny 21 février farany teo zao dia nisy sambo natao hoe Asia zay ny anarany nitondra menaka tsy voahodina huile brute 10 000 tonnes vao mivoaka douane izy io ary efa taterina akoatran'ity le hoe stock nambarako teo ty raha amin'ity volana mars ty amin'ny 17 mars dia mbola misy sambo 7 000 tonnes huile brute ho avy ary ny fa 17 dia misy sambo atao hoe Doric Pionir hitondra 4 000 tonnes dia misy hoe Navigo8 Universe hitondra 7 000 tonnes taorian'ny fidinana ifotony nilaza ny mpiariny zon'ny mpanjifa fa ampy hamatsiana ny mpanjifa malagasy raha nitahiriny ireo menaka tsy mbola voahodina miampy ireo menaka voahodina mivoaka isan'andro ho ampelantanan'ity orinasa ity zao nidina ifotony resy lahatra fa ny resaka tsy fisina menaka eto Madagasikara zany dia lainga zany ary nofinofiny tsy isiny menaka ny production eo aza ny vokatra zay vokariny ty tsy lanitsika eto atoerana fa mamatsy ny océan Indiana angambany kity même mbola any Europe aza mety anafatra ty amintsika raha izao jereo citerne be ondamositsika reo anaovana stockage ny ary aza efa tsy ho lanitsika kely sisa farana mbola miampy an'ity ngamba ny resaka firesana hoe hiakatra ny vidin'ny menaka rehefa mibetsaka ny quantité produite midina ho azy eny ny vidiny ary rehefa misy ny surproduction mazava ho azy midina ho azy ny vidiny ka tsy tokony ngamba ny ahitsika amin'ny resaka menaka zany fa manendy daholo zany malagasy manomboka eo ankoatra ny famatsiana ireo mpandrinjara eto Madagasikara vinanapetraka ity orinasa ity ny fanondrana ireo menaka fihinana any amin'ireo firenena ivelany tonga eto fotoanany dokavarotra isika aoriana zay andraisantsika ny vahiny manaraka avy amin'ny Elcure Madagasikara eo ihany koa ny mahakasika ny fanafiana ny trano tany Antsirabe tany rehefa avy eo ary Mon avenir est top parce que j'ai le MIFI. Toi aussi, sois au top. Prends ton MIFI à seulement 139 milliards TTC. Rendez-vous en Telma Shop. Ufampiroborobona ny fizahantany anatiny ny ministeran'ny fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro dia manolotra antsika ny andiany faharoa amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 10, 12 eny amin'ny zaritanana Taninarenina akoatr'ireo tolotra fivahinanana mazatra dia ho hitanao ao mandritry ny 3 andro ireo tolotra manokana ho amin'ny fialan-tsasatry ny Paka ny tolotra vakansy valibabena ary ny tolotra fitsangatsanganana bisikileta any amin'ny faritra Tsinanana. Andao anohana ny fizahantany anatiny andao izahany Madagasikara tsy misy vidim-pidirana
manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity vahiny faharoa ity raisitsika ity androany tsy izy zany fandriamato mahatsara Herman zay tale général ny Elcure Madagasikara miarabanao tonga so atao anatin'ny fampalalam-baovao efa nandalo tato anatin'ny fampalalam-baovao ihany ianao nampafantatra fa misy ny séminaire zay karakarainareo ahoana afaka mafisina ve makasika an'izay miarahaba ny namana Anlalaina Davida miarahaba ihany koa mpanajana ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fampalalam-baovao izao efa teto tokoa isika niresaka ny amin'ny programme de séminaire de formation culture entrepreneuriale et développement personnel izay ho tanterana Elcure Madagasikara tsy ho ela inary moa zany tanjona sy tombontsoa azon'ireo mpandray anjara amin'io séminaire io ny tombontsoa azonareo izay mandray anjara amin'ity séminaire ity dia misy efatra lehibe izay azo lazaina fa ho tanjona ity séminaire ity ny voalohany amin'izany dia ahatonga ny mpandray anjara rehetra ahafantatra tsara sy ahafehy tsara ny tsy ambaratelo takiny ny fampivoarana ny fiainana sy ny mahaolona na lay lazaina hoe le secret de développement personnel ny faharoa dia ahatonga ny mpandray anjara ahita ny fomba tsaratsara hatrany azahoanao mitantana ny orinasanao na ny aktivitenao sy azahoanao mampandroso azy ny fahatelo dia anomezana paikady ho anareo izay maniry andray anjara mba ahafahanareo manatanteraka ny projetnareo na ny nofinofo izay nikendrenareo efa hatramin'ny ela nefa tsy mbola tanteraka maro aminareo izay mety manam-paniriana anao zavagoavana misy projet everina dia mety miteny ianao manao hoe tsy manam-potoana fa raikitra amin'ny asa tsy manam-bola tsy manana fao dia tsy ampy anaovako an'lay projet tsy manana fahalalana ampy mahakasika an'ilay zavatra atao be dia be ny mety olana hitanareo izay tsy ahafahanareo manao azy amin'ity formation ity omenanao ny paikady ny faefatra farany dia ho an'ireo olona izay mba mikasa sy mikendry ary manam-paniriana te ho tonga mpandraharaha ihany ianao nefa mbola tsy nanomboka mihitsy ary vida be ny lohanao tsy fantatrao mihitsy hoe inona no atao inona no mety atao fa faniriana lalina ao anatinao na koa hoe be loatra ny hevitra ho an-tsainao ao anao antony anao anty anao anty anao andria nefa tsy hita hoe ahoana no anaovana azy izay zany no tanjona kendrena amin'ity formation izay ho atao ity izy atao hoe reo cible tokony andray anjara amin'io séminaire io ireo olona kendrena andray anjara amin'ity séminaire ity dia ireto avy voalohany ho anao zay ho an'ireo olona zay mba manam-paniriana te hisy fanosoana eo amin'ny fiainana zany hoe ny olona tsiraray avy zany tokony anana an'izay faniriana handroso izay izy matoa zany ny olona anankiray tsy miova mihitsy ny farim-piainany tsy miova mihitsy ny fiainany dia misy blocage ao zany personnellement ny faharoa dia ho an'ireo olona zay nanangana orinasy ianao kanefa tsy mety misy fanosoana tsy misy fiovana firy tsy avitanao zavatra firy ny orinasanao zara raha ivelomana fotsiny nefa tokony isy dingam-panosoana ilay orinasa zay natsanganao ary ny karazan'olona fahatelo dia ireo olona zay mba manam-paniriana manana projet manana tetika asa tiana ho tanterana nefa mbola tsy hitanao ny fomba azahoanao manatanteraka azy dia io olona io dia antsony ary ny farany dia ireo olona izay mba manam-paniriana te ho tonga mpandraharaha fa mbola tsy nanao ninonina ianao na efa manan-kevitra ianao na tsy mbola manan-kevitra ianao dia ansaina ary tena ao anatiny izay tokony andray anjara amin'ity fanofanana ity ary raha ohatra ary hoe te andray anjara le olona dia inona no tokony ataony ary raha manam-paniriana andray anjara amin'izao fanofanana izao ianao dia ambaranao aloha ny daty ho an'ny eto Antananarivo dia amin'ny alakamisy fa 1/12 sy ny zoma fa 12 ny volana marsa izao no anaovana ny formation eny amin'ny Caribe Hotel no anatanterahana an'izany fiofanana izany ny ho an'ny fianaratsoa dia amin'ny fa 30 sy fa 1/30 ny volana marsa izao no any fianaratsoa ny équipe de formation ny Elcure Madagasikara ary ho an'ny mahajanga kosa ny fa 5/20 sy fa 4/20 ny volana marsa ho avy zao no tonga ny équipe de formation ny Elcure Madagasikara manatanteraka formation ka raha te andray anjara ianao
dia mba azahoanao misoratra anarana mialoha indrindra ho an'ny eto Antananarivo rapitso sy afaka pitso no fotoana farany zay azahoanareo misoratra anarana ho an'ireo zay mbola vao mandre androany na vao taratara fisoratana anarana. Antsona ity laharana antaroby ity 034 20 208 12 034 20 208 12 na 034 78 758 38 034 78 758 38. Ireo zany no tsona fantatrareo fa andoavam-bola ity fiofanana ity azahoanao ny andinindininy rehetra sy ny toromarika ahafahanao mandray anjara amin'ity fanofanana ity. Mazava tsara ngamizany fa angasanao vahiny tato anatin'ny sampana fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Zay makasika niny fa amin'ity herinandro ity ny andaony toeram-piasany Etiamboda ny filohan'ny HCC sy ireo mpikambana niaraka izay navita fito taona niasana izay nitendren'ny filoha telo Rajonary Mampianina. Henri Florian. Fito taona tao Ambohida izay no niasan'ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Jean-Éric Rakotoarso niaraka tamin'ireo mpikambana miisa roa izay niaraka no tendren'ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina niaraka taminy ny datin'ny 12 ny volana Martsa 2024 izany hoe afaka efatrandro handao ny HCC araka izany ny filohany sy ny mpikambana miisa roa izay nahafeny ny fito taona niasana tao anivon'ity HCC ity. Nandray niasana tamin'ny fomba ofisialy ity filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity ny datin'ny 17 ny volana Martsa taona 2024 niaraka tamin'ireo haut conseiller miisa roa hafa. Ity androm-panjakana ity izay voafaritry ny lalàna fa manomboka ny nandraisan'ny fitantanany teo anivon'ny HCC no manomboka ilay fito taona fotoam-piasana. Tsy ireo mpikambana rehetra kory no hiala fa ireo efa nafeny ny fito taona raha ny nambara ny mpahelalàna. Rehefa tapitra ny mandany anankiray dia soloina iny arakaraky ny zivalana iny. Tiako tenena amin'izay dia hoe fito taona no petrahany eo. Rehefa tapitra ny fito taona za zany ohatra tapitra fito taona koa dia miala afaka fito taona. Dia mitovy amin'izay reto membre notondroany président république anankitelo reto tapitra zany ny mandanyreo dia tsy maintsy soloina izy amin'ny fotoana matapitra anazy eo. Fa tsy nydretrarehetra kory miaramiaraka hoe miaramiala aminy fa izay tapitra manda no miala. Taona fito taona zareo amin'ny toeram-pipetrahana eo zany dia miala izy dia sasany mbola tsy voky zany mbola manohy ny azy manatanteraka ny azy fito taona na avy any amin'ny assemblée nationale zany na tany sy nydretrarehetra mitovy amin'izay. Zavatra logika zany raha ohatra hoe arahana tsotra amin'ny lalàna misy. Ankoatra io andrasana ny fanendren'ny filoha ireo mpikambana miisa telo ireo aorian'izay vao iroso amin'ny fifidianana izay ho filohan'ity androm-panjakana ity ireo mpikambana miisa 5 mandrafitra ny HCC. Marina tokoa fa ny président ny HCC zany hiala amin'izao mandat an'izao ka noho zany normal ihany koa tahaka an'izay foana hatramin'izay dia ny hoe zay olona voatendreo zany mameno an'le hoe quota hoe 5 isan'izareo. Dia le 5 ireo indray zany rehefa avy eo no manao vote zany mifidy hoe iza indray no président ny HCC amin'izay fotoana izay. Ka hiteo zany le izy zavatra tsotra be izy zay ny teneny foana matetika hoe ny zavatra misy indrindra fa ny lalàna rehefa arahana tsotra malalaka fotsiny le izy mandeha ho azy. Miandry ny fanapahan-kevitry ny HCC momba ny andraikitry ireo mpikambana ao aminy alohan'ny andravana ireo mpikambana voatery handao ny asany sy ny fanendrena ireo mpanolontsaina ambony mandrafitra ny mpikambana ny tendren'ny filoha araka izany ny rehetra amin'izao fotoana izao. Raha iverenana miisa 5 ireo mpikambana mandrafitra ny HCC mpitsara perinasa roa atolotra ny filan-kevitra ambony ny mpitsara solo tena roa avy amin'ny antenimieram-pirenena roa hafa avy amin'ny antenimieran-dolona ary ny telo tendren'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Iverenantsika ny fankalazana ny andron'ny vehivavy dia samy nanana ny fankalazana izany tamin'ity androany ity ny vehivavy teto Antananarivo. Tao ireo nanao carnaval, tao koa ireo nizara fanampiana ary nisy ny natotosa famelan-kevitra narahina adefitra momba ny vehivavy miantarandrianay.
nanomboka ny maraina ny fanotrona tetỳ amin'ny lalam-baovao tsara soatra ny fikambanan'ny vehivavy eo amin'ny TMH na ny tanora amin'ny andrandra-ny hoavy nanamarika ny fetin'ny vehivavy tamin'ny alalan'ny fanatotosana karnaval. Samy natsapa ny vehivavy nandritra ny fankalazana androany fa mbola maro ireo fahasamihafana hita amin'ny sehatry ny fampandrosoana ho an'ny lahy sy ny vavy. Ny mbola tsy ampy ngamba ny mety eritreretiko hoe ny fahasahiana dia te-ampita hafatra ho antsika vehivavy mila sahy isika mijoro eo anivon'ny fiarahamonina isika no antoko ny fampandrosoana ka mila fahasahiany vehivavy tsirairay. Ankoatra izay isany nampitombo ny fitarainan'ny vehivavy tonga eny amin'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa ny fisiany COVID-19. Maro ny zo tsy voahaja raha ny fanazavana. Amin'izao amenana-pahasalamana zao zany dia vao maika miatombo ny tahany fahantrany ny vehivavy malagasy zany. Misy koa moa zany ny vehivavy izay tena hoe loha-pianakaviana betsaka ny tsy manana zany hoe vady zany betsaka amin'izy ireo no mitsoaka ohatra. Vao maika nitombo izy io tamin'ity tsika hoe krizy ara-pahasalamana ity maneran-tany mihitsy fa teto ihany dia vao maika zany miamahantra ny vehivavy ireo ho anay zany dia ny vehivavy ny tokony ampiana voalohany indrindra jerena akaiky voalohany indrindra. Samy nanana ny endrika nanamariana ny andron'ny vehivavy androany ny fikambanana maro ny firaisamonim-pirenena sy ny maro hafa. Isany nanatotosa hetsika fizarana fanampiana fikambanam-behivavy ny teo anivon'ny Senam sy ireo mpivarotra ao amin'ny village artisanal des créateurs. Miisa 10 ireo vehivavy ao anatin'ny fahasahiranana nahazo vatsy tetsy amin'ny fokotanin'ny antetezana voany voalohany. Raha ny village manokana dia tena hoe olona sahirana ihany koa satria tena tsy mandeha ny tsena, tsy mpanjifa ny asa tanana malagasy. Kanefa ny tao anatin'izay mihitsy nahatonga anay ny eritreritra ihany koa hoe mbola misy ny sahirana lavitra noho itsika dia amin'ny fotoana ohatran'ny androany zany dia natokanay zany mba tsy harovana ireo olona tena sahirana 10 eto amin'ny fokotany antetezana voany. Izay fokotany misy anay ihany koa moa zany. Vary, siramamy, kafe, sira, mofo-dipaina ary fitafiana ihany koa zany. Tanjona amin'izao fankalazana izao ny fanamafisana ny tokony ho fandraisana anjaran'ny vehivavy bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny lafin'ny asa sy ny maro hafa. Voaka tsinirina manodidina ny 7 alina no niseho ny taona 2024 vokatry ny fihibohana tamin'ny coronavirus teto Madagasikara araka ny fanadidina nataon'ny UNFPA sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny hiona zay. Ny tomboisany vokatsy nirina teto Madagasikara ho an'ny taona 2024 vokatry ny fihibohana araka ny tatitra navoaka ny UNFPA na ny Fonds des Nations Unies pour la Population sy ireo mpiara-miombonantoka aminy toy ny Maristops Madagasikara sy ny FISA. Raha ny taremarika ny 900 ny vehivavy tokony anatona toeram-pitsaboana anavao ny fandrindram-piterahany nanomboka tamin'ny firosoana tamin'ny fihibohana teo anelanelan'ny volana May sy Jolay 2024. Izany hoe raha 720 sy 700 sy 7 sy 9 sy 4 tapitrisa izany ny taona 720 lasa 930 sy 700 sy 3 alina sy 4 tapitrisa izany tamin'ny taona lasa. Io fianana 200 io izay nahitana fa vehivavy misa 7 sy 7 alina no tratry ny vokatsy nirina ary 700 sy 9 sy 1 alina no ahina analaza azy. Maro ny vokatr'izay na ho an'ny tokantrano na ho an'ny firenena. Miakatra be ny resaka consultation non PF 20 000 service tany différence satria ho anay zay dia midika hoe misy vehivavy maromaro any ataoko hoe tany amin'ny 30 000 60 000 tany tsy afaka tsony zany nahazo any service ny tadiaviny nefa raha arak'izay valin'ny fanadiadiana rehetra natao izay nanao fanadiadiana rehetra dia namoaka daholo hoe ny vehivavy manao fandrindrana fiainam-pianakaviana dia plus épanoui kokoa eo amin'ny fiainany afaka mandray anjara izy amin'ny fampidiram-bola fianakaviana fa afaka mandray anjara ihany koa izy ny amin'ny fiainan'ny communauté izay misy azy raha oharina tamin'ny taona 2024 hatrany nahitana fianana hatramin'ny 750 isanjato ny taham-pahavitrian'ireo vehivavy tokony ampiasa ny fandrindram-piterahana tamin'ny taona lasa. Raha 720 sy 400 isam-bolana ny vehivavy nandrindra ny fiterahana ny volana Martsa hatramin'ny volana Jolay 2024 tsy nisy afa-tsy 2 sy 700 izany tamin'ny taona lasa.
araka ity fanadiadiana ity hatrany iraika amin'ny 50 amin'ny arivo ny tahampiterana eto Madagasikara ary isan'ny mahatonga izany ny tany fidiran'ny tovavy aloloatra amin'ny firaisana aranofo izay manome ny taremarika 7.5 ny vehivavy dia manao ny firaisana aranofo alohan'ny 5 taonany. Ho an'ny UNFPS ireo mpiara-mombona antoka aminy vokatry ny Covid-19 nitarika ny fiboana tsy nisy ny fitaovam-pitaterana natahotra ny anatona ny CSB ny vehivavy noho izy ireny nandray marary ny Covid-19 ary ny fanapahan-kevitra tamin'ny fampifantohana ireo mpiasa ny fahasalamana rehetra manerana ny nosy tamin'ny fiatrena ny valaretina Covid-19 ka ambany zavatra ny asa rehetra ny lofosanatrizay toy ny fandrindram-piterahana. Manoloana izany mitaky fomba fiasa mahomby hiatrena ny Covid-19 izay tsy aniliana ireo ezaka natao hatr'izay teo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny Fonds des Nations Unies pour la population. Volobena Bambo sy Rafiano zanakazy no volen'ny ministera ny tontolo iainana niaraka tamin'ny vadiny filohan'ny Repoblika tany Antsiranana faharoa omaly. Ny fampiroboroboana ny sehatry ny fiarena sy ny asa tanana malagasy no anton'izany. Sabrina Ararson. Nanatanteraka fambolekazo tao amin'ny commune ambanivohitra Sakaramo ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny vadiny filoham-pirenena. Ny valino nambolena noho izy aingam-pitombo miaro ny toe-pambolena ary anisany miaro ny fivaovan'ny toetrandro any an-toerana. Misy ny lac Mayer izay voalaza teo fa ao anatin'ny faritra rovana Montagne d'Ombre. Izy ity dia toerana miantoka ny rano ihany koa ho an'ny tanàna Antsiranana. Safidianao ny fambolena bambo sy rafia dia fantatsika fa sady manampy amin'ny fandrakofana alan'ny Madagasikara no mitondra sehampiarina, izany hoe mitondra fivelomana. Fiarina maitso izay sarobidy tokoa ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana fa indrindra ihany koa ho an'ireo ministera hafa izay manosika ny asa tanana sy ny kirakira maro isan-karazany. Anisan'ny lasibatra voalohany amin'ny fivaovan'ny toetrandro ny vehivavy malagasy raha ny fanazavana hatrany. Manko dia fantatsika fa anisan'ny misedra olana amin'ny fampitehany ara-tontolo iainana. Maro ny mbola tsy mahalala fa raha eto Madagasikara ohatra dia ny vehivavy ny tena ianjadin'ny fiovan'ny toetrandro manokana. Marobe ireo zazavavy izay voatery mandeha matsaka rano na mandeha maka kitay no voatery manao kilometatra maro ankehitriny noho ny fiovan'ny toetrandro. Fantatsika ihany koa ny olana any amin'ny faritra atsimo na ny faritra androy izay manam-porofo fa miantraika amin'ny vantana amin'ny vehivavy voalohany indrindra izany toetrandro izany, toetrandro miovaova. Tsy aivina, ao amin'ity commune ity no ahitana ilay Montagne d'Ombre ao anatin'ny faritra Voaharo. Toerana ahafahana misintona mpizahatany maro noho ny fisian'ny valan-javaboary sy ny biby tsy fahita amin'ny toerana maro hafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitrangana fanafiana amin'ny Tapedina tao Antsirabe ny faran'ny herinandro teo. Jolay 4 sianso no niditra ankeriny tamina banky iray tany an-toerana ary lasa ny vola izay mitetina 770 tapitrisa ariary Kolo TV Antsirabe. Nasabotsy fahenina volana martsa 2024 lasa teo tokony tamin'ny fitora sasany maraina no nitrangana fanafiana amin'ny Tapedina teto Antsirabe renivohitra. Teto amin'ny akse banky an-tsena kely no nitrangana izany fanafiana amin'ny Tapedina izany. Raha araka ny loharano vaovao azo avy amin'ny tandro filaminana dia jiola miisa 4 no niditra keriny tao amin'ity banky ity ary tamin'ny alalan'ny vavahady fidiran'ireo mpiasa no nidiran'izy ireo. Fahitana anazy niditra tamin'ny vavahady any ambadika zany ilay jiola nitondra motora zareo dia niditra satria ny mpiasa zany niditra an'ilay vavahady anankiray io dia rehefa misy afa manomboka nisy mpiasa tonga zany dia rehefa aveo tonga tsikelikely ny mpiasa dia miandro moa zany an'ilay idirana ao anatin'ny birao avy aty ambadika zany dia tonga ny jiola zany mitondra moto dia miditra amin'ny vavahady dia manao kasika izy dia manao kasibosy dia avy hatrany dia ny agent de sécurité anankiroa zany no nofatorany zareo dia aveo niditra tao anatiny izy dia efa nisy personnel moa zany ho an'ilay banky efa tonga tao dia menacen zareo tamin'ny pistolet dia niditra zareo dia rehefa tafiditra tao anatiny izy zany dia nasen'ny tsy navelan'ny hetsika daholo izay personnel tao ny ankamaroany vehivavy dia rehefa andeha hivoaka izy zay vao mifatorany zareo daholo ny personnel izay tafavory tao zany ny aveo zareo lasa andeha nitsoka tamin'ny moto. Ny moto anankiray izay nentin zareo zany dia nariny tato akaikin'ny CG Somalaza miaraka amina blouson. Naharitra 20 minitra teo eo ny fanafiana nataon'ireo jiola ary vola mitetina 770 tapitrisa ariary no azon'izy ireo tao anatin'izany. Raha ny fanadiadiana nataonay teo anivon'ny ilay banky zany
eo mahatratra eo manodidina ny 148 millions d'ariary eo zany ilay vola lasan'zareo. Raha ny fahitanay anazy satria moa zany zay miezaky ny jery ihany, misy caméra de surveillance eo manodididina amin'ny 10 ka hatramin'ny 10 minitra eo zany nanatanterahany an'izay fanafiana zay. Fantatra ihany koa fa nisy tamin'ireo mpiasa tao amin'ity banky ity no narary vokatry ny fanafiana. Tsy naharenesana pobasy tena toerana na dia kely ary fa dia ampilaminana tanteraka ny nanaovan'izy ireo ny asa ratsiny. Anisy anankiray tokoa lehilahy izy io efa tafiditra moa le jilahy zany dia tonga niditra izy namoan'le vavady dia nisy jilahy anankiray taty ivelany. Anankitelo zany efa niditra tao anatiny dia ny anankiray niambina an'le vehivavy akaikin'le varavarana fidirana voalohany tamin'ny antsy dia tonga ilay lehilahy anankiray niditra dia tonga dia samboriny le jilahy anankiray io dia niezaka nandositra ihany izy fa tsy savavoaka fa azony dia nadabony tamin'ny tany dia eo niteraka an'ilay ratra ho an'le lehilahy io. Andrasana araka izany no fanadihadiana tao amin'ny mpitandro filaminana mahakasika ity raharaha ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray androany ao amin'ny polisy no atao ny fitsaran'ilay polisy amerikana nafaty an'ilay amerikana mainty hoditra George Floyd ny 12 Mey 2022. Atahorana ny mety isin'ny korotana mandritry ny fiandrasana ny valin'ny fitsarana hoy ireo tompona andraikitra fanadina. Sy volana taoriny nafatesany George Floyd, androany no niakatra fitsarana ao Minneapolis ilay polisy amerikana voalaza fa nahamono azy ny 15 Mey 2022. Antenainy maro fa ity polisy fotsy hoditra ity no polisy voalohany elohina tamin'ny nafatesana amerikana mainty hoditra. Namafisin'ireo mponina fa tsy ekena ny fanavakavahambolon-koditra ka raha ilaina ny iverenana hitaky ny zoan'izy ireo dia vonina hidina an-dalambe izy ireo. Raha tsy ahivina, ny 15 Mey 2022 no nosamborina i George Floyd rehefa nahina nitondra vola sandoka $20 nividianana sigara ka nosamborin'ny polisy. 7 minitra sy 40 segondra no nijanona ni George Floyd teo ambanin'ny lohaliki ny polisy nisambotra azy. Maty noho ny fahasemporana nahazo azy i George Floyd nandritra ny fisamborana azy. Taorin'izay no nisy fitakiana maro momba ny fanavakavahambolon-koditra tao Etazonia. Navadika ireo mponina ho toerana fahatsiarovana azy ny toerana izay nitrangan'ny loza. Atahorana mety hisy korotana mandritra ny fiandrasana sy ny mety hovalany ny fitsarana androany hoy ireo tompona andraikitra ao Minneapolis. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahany nanaraka izany soava tsara atao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.